Ialanatsy indrindrany amin'ny fahatapahana teo tsy noho ny olana ara-teknika avy eto amin'ny fahitalavitra MBS fa noho ny fahatapahany herinaratra ty Anosipatrana izany. Atao verenantsika vetivety ary ny faneho-kevitra izay nataon'ny randrana sindikaly mahakasika indrindra ny resaka fikonan-doam-pirenena ka tokony hijanonana ireo mpandray anjara toy ny mpandray anjara rehetra ho an'ny FFKM sy ireo ray aman-dreny ara-drazana ary ireo fikambanana maro samihafa ny amin'izay fikonan-doam-pirenena izay. Ankoatran'ny fitakinany fototra tamin'ny famanany olana ara-tsosialy teto amin'ny firenena, ny adina mafy teto ny fanovana mpandrosoana araka ny tokony ho izany Madagasikara. Noantitra terina tamin'izany fa tsy azo elana ary tokony hazakazana ny fikonan-doam-pirenena izay ametrika ny rafitra hitondrana ny firenena. Manaprofo ny zava-misy ankehitriny fa mivonona miroso amin'izany fikonan-doha izany ireo fivondronana samihafa amin'izao hoy ny randrana sindikaly. Misatra tanteraka amin'ny risoana amin'izany dinika izany anefa ny mpitondra izay lany andro amin'ny fanaovana vahaolana petatoko ka tsy manao zava-dehibe ny fikonan-doam-pirenena hoy ny randrana sindikaly. Anton'izany ny fisian'ireo firongo ny mpitondra teo aloha eo amin'ny siam-panjakana maro ka mitarika ayay ho an'ny malagasy hoy ny fanamarihana. Manana ministera natokana ho an'ny fanavaozana ny fanjakana ho ny fanamafisana ka io no tokony ampiasaina hitarika izany ka mba hijana ho toy ny mpandray anjara rehetra sy hanolo-kevitra ny FFKM sy ireo velona rehetra eto amin'ny firenena. Zay zany mahita hoe fa maninona no inona le tena eritreretin'ny fanjakana mahatonga azy midorororo fa tsy tonga de mamory any reo plato reo vondron'olona be da be fa miforona isaky ny elakelatrano reo ny ministry ny ministera ny fanavaozana de hiazakazana ilay fikonan-doam-pirenena zay zao no mila mamaika fa ty efa lasa mebetsaka ndray zany zao le fanakianan'ny olona am'le hoe le tany amin'ny tolona lasa mijery any am'le zavatra tany niangana tany amin'ny tolona ny olona hoe miala rajoelona sy ny firongony am'izao na ny vondrona miforona iraky ny rehetrehitra io zao ny firongony hitanao be da be any fa iny mbola eo ihany koa satria hoe ilainy zareo hitondra ao anatin'ny hevitra fanatsarana mba hatsapany tsy nety le nataony fa le ao anatin'le olona napetraka hitondra n'le firenena mihitsy koa no mbola zay ko mampikaikaiky any mpitolona to le firongony daholy le ao zay eto amin'ny randrana sindikaly le mony anay tena ny prime ministre mihitsy no zay firongony tsy mety aminay zany manahira zay zany ny fitsarany rehetra indrindra ndray mahita hoe noho izay le fahabetsahan'ny firongony zay no mahatonga lasa midorororo ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy mijery an'le hoe ahoana ny azakazana any amin'ny fanaovana ny fikonan-doam-pirenena foatra ny lany andro manao an'ilay vahaolana petatoko ohatra n'le teo ihany no arahana. Niona tamin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena sy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny randrana sindikaly momba ny tokony irisoana amin'ny fikonan-doam-pirenena io. Samy manana ny filazany ny rehetra tao anatin'izany hoy ny randrana sindikaly. Tranga manamafy ny tsy fito voan-kevitra izay manampitrotraka nambaran'ny prime ministre hoy ihany faneho-kevitra. Farafatarany tokony ho vita amin'ny faran'ny volana janoary ny fikonan-doha raha tena misy ny fahavononana nova. Tam'izay tafaresaka tamin'ny filohan'ny solombavambahoaka dia mazava hoe roa volana nomena ny prime ministre io sy ny gouvernemanta reo anomanana ny fikonan-doam-pirenena niona tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ihany ko zahay de nambarany mihitsy n'zay hoe roa volana telo volana ozy izy nomena de ho zay roa volana sa telo volana roa volana fa telo volana amban'le fikonan-doam-pirenena mijery anao nefa ny zavatra programme nomeninga prime ministre ao anatin'ny enim-bolana lay tetiandro nomeny de ho zay na izy telo mirahalara ohatra ny tsy katolika mitovy mire mitovy teny tsy mitovy zany zavatra resahany zareo ny ry milaza roa volana ny ry milaza roa volana plus 1 lasa telo volana ny ato ary milaza enim-bolana inona ny tena marina tokony miteny zany ny ministry ny fanavaozana hoe rovina satria io kosa tokony tsy dila mihoatra ny febroary satria tsika efa hidra desambra zao mbola omenay azay satria raha ny tena izy zany farany volana janvier no tokony vita io raha ny tetiandro miainga avy any amin'ny filohan'ny fanavaozana raha araky ny feonanay taminazy satria hoe telo volana de telo volana zany tapitapitry ny farany volana janoary zany feno telo volana no fanjakana am'izao reo. Manana tolo-kevitra entina amin'ny fikonan-doam-pirenena ny randrana sindikaly izay mifototra mazava amin'ny fanovandravitra eo amin'ny sihatry ny asa ka hitrany mpiasa malagasy ny zo sy ny tombotsony. Tsy azo dinganina ihany koa ny fanovandravitra eto amin'ny firenena. Ratsaivina efa nilaza ny filohan'ny fanavaozana fa tsy maintsy irisoana ny fikonan-doam-pirenena ary ny FFKM manao hitarika izany.
iainga avy amin'ny faritra tsiraray ny fifianandoha avy eo aravina miaraka ka izay hevitra tapaka ao anatin'izany ho amaritra ny tondrozotra atao anatin'ny roa taona hitondrana ny fanovana. Fa maro ireo olom-panjakana mpitondra teo aloha no hita miariary fa nanao ampimamba ny harem-pirenena. Tompon'andraikitra sy olona ambony efatra ihany hatreto no fantatra fa manana raharam-pitsarana. Manomboka tsikelikely ny fanadiadiana lalina ataon'ireo manam-pahefana hoy ny jeneraly Ramakavelo Désiré ka hitatra amin'ireo tompon'andraiki-panjakana teo aloha izany izay voatondro ho nanao ampimamba ny harem-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipriam-baovao. Ny fananana sy ny kaonty amin'ny banky misoratra amin'ny anaran'ny Mame Ravatomanga tatsy amin'ny Nosy Maurice no isan'ny antony nahatonga ny firenena Mauritiana nanatanteraka ny fanadiadiana momba ity mpandraharaha malagasy ity, indrindra tao aorian'ny fidirany sy ny fiantsonana ny fiaramanidina nitondra azy kanefa tsy nisy fahazahon-dalana avy amin'ny fanjakana Mauritiana. Tsy hoe tsy nirarahiana akory ireo olom-panjakana ambony teo aloha toa ny Andry Rajoelina, Tsay Christian sy ny maro hafa fa Mame Ravatomanga no nisantatra ny fanadiadiana hoy ny fanehoan-kevitra ny jeneraly Ramakavelo. Azo heverina fa ho mety tsy nanana kaonty ao Maurice ny praiminisitra teo aloha izay niara-niditra tamin'ny mpandraharaha io tao an-toerana ka izay no antony tsy nanaovana fanadiadiana azy. Raha tany la réunion izy mety tsotrana io na hoe tonga dia nandeha any amin'ny toeran-kafa dia tsotrana io. Fa le tao Maurice mihitsy ary izy manana vola be dia be tao Maurice dia izay nahatonga ny tsy hoe tsy fijerevana ny hafa fa izy ny tonga dia ohatran'izany hoe nalato tena tany dia izay no mahatonga lisa za mino fa raha nisy olona hafa zay hoe mitovitovy ataontsika hoe ohatran'ny zavatra nataony dia mino raha nandeha tao Maurice fa tsy maintsy tratra na iza fa izy nandeha tany dia izy ny tratra fa raha tany la réunion izy tratra na nandeha tany Dubai izy na toerana hafa zay fahitako azy fa tsy hoe karazana hoe no izy fotsiny dia maninona no izy rery nefa ny BDP rehefa jerena nge rehefa mivoaka ny tribonaly eo Maurice mino sy manantena fa tsy maintsy misy olona be dia vita fitro ao anatiny fa tsy nandeha rery tsona vita ny zavatra nataony izy raha tsy nisy olona niaraka andeha atao hoe fomba fiteny moa hoe tsikombakomba nyray tetike ohatrany tsy mety amin'ny tsikombakomba nyray tetika taminy dia io izy io tatra io petraka. Manomboka tsikelikely ny fanadiadiana lalina ataon'ireo manam-pahefana ka hiatra amin'ireo mpitondra teo aloha izay nanao ampimamba ny haren'ny malagasy zany mbola lavitra nefa ny lalana ary manomboka miseho ireo raharaha maloto na nianjehana ireo mpitondra teo aloha. Hoe namotopototra na sahala amin'izany hoe mety ny premier ministre teo aloha Tsay Christian tsy manana compte ohatran'ny Ravatomanga ao Maurice zay manana compte ao any no nitazony zareo zany ino zany fa andriamatoa Tsay Christian sy manana compte eo misy teny amin'ny toeran-kafa izy manana compte tsy afaka hitazona azy kosa ny Maurice zay mihitsy ny fahitako azy na dia atao hoe niaraka nandeha tao ary izy ny anankiray manana compte eo fa ndray tsy manana compte eo fa ny amin'ny toeran-kafa mino ako fa tsy maintsy hoe efa misy vinavina anaovana an'izany fa mbola hoe miandro fotoana n'izay ivoahany satria le izy any tsy zavatra maivana fa zavatra goavana be le izy ary samy mahalala daholo tsika rehetrarehetra hoe mahafantatra na tsy manana proof fa hita fotsiny eo amin'ny fiainan'ny vahoaka fa be dia be mihitsy nanao ampimamba ny harenan'ny Madagasikara dia ohatran'ny hafa maina fotsiny raha tsy hiteny fotsiny nge hoe ny amenga fotsiny amin'ny hoe jiro rano fotsiny dia hitanao tsara mihitsy hoe maninona ny tsy tafavoaka mihitsy fa maninona ny manofa groupe électrogène vahiny dia tsy afaka hividy hoe satria misy tsikombakomba ao anatiny raha tsy hiteny fa tsy reny hoe mikasika ny roplaniny reny mahita tsara tsika fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy ary tena hoe fanampotehana ataontsika hoe ny fananana pirenena reny zavatra hitatsika amin'izao fotoana izao reny dia ozy hoe mbola ho lava ny fotoana fa tsy maintsy ho hita tsy maintsy manao toivakany io. Tokony tsy avela ho afamaina ireo nanao ampimamba ny harem-pirenena hoy ny jeneraly Ramakavelo nanamafy hatreto Mame Ravatomanga, Rinara Kotomanga
nainandria tsitoaina izay mbola tsy hitapopoka hatreto iary lalaramanantsoa no manana dosie sy fanenjehana ara-pitsarana tompon'andraikitra ambony maro no namoahana tsy fahazahon-dalana mivoaka ny Madagasikara no ny fitsirihana na audit atao amin'ny departemanta isan-tokony saingy marto amin'izy ireo no efa tafaporitsaka ankoatr'ireo tafavoaka ivelan'ny Madagasikara misy tamin'ireo tompon'andraikitra ireo no tafaverina solombavam-bahoaka izany hoe manana zo tsy azo enjehina na ny immunité parlementaire. Fanavoaka ny fitsarana ao Maurice ny didy manidy sy mampiato ny compte amin'ny banky sy ny fanagazana ireo fananana misoratra amin'ny maminirina Ravatomanga sy ireo olona akaiky azy toy ny amin'ireo zanany sy ny vinantony ataory ny fanadiadina ireo antota taratasy sy ny fanambarana tamin'ny 12 Oktobra taona 2020 sy 2020 nampiarina mivantana ny andininy fa 770 sy 70 ao amin'ny Financial Crime Commission na acte ny taona 13 sy 13 izay mifehy ny fepetra famerana sy ny fanagazana fananana everina mifandray amin'ny eloka arabola ny antsipriam-baovao eo amin'ny sarsindatsariny ny artanjony taoriny fanagazany tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pak ireo compte misa 30 mahery eo anivon'ireo banky eto Madagasikara sy ireo trano sy ny tany amin'ny anaran'ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga dia nilatsaka koa izao ny didy avy amin'ny fitsarana maorisianina anagazana fananany rehetra ary tsy ny azy ihany fa ny an'ireo olona akaiky azy ihany koa tafiditra amin'izany ny zanany lahy Ramialtina Ravatomanga sy aina fenosoa Ravatomanga ny vinantolainy André Patrick Rabetokotany ny zanany vavy Lovanirina Ravatomanga ary ny vinantovavy ny Rawely Arvay Domona Sandy orinasa 70 mahery no voakasika ity didy ity santonany amin'izany ny vondrona Sodiat toa ny autodiffusion Sodiat Export Sodiat Trans Ocean Airways SMC Press Cap Mada Voyage Polyclinique Dilafy SIA ary MSA tsy voafetra amin'ireo olona ireo ihany nefa ity didy ity fa voasarinitra amin'izany ireo tompon'andraikitra hafa teo anivy ny orinasa ny Ravatomanga toy ny mahampampanoso ny compte banky ireo taliny orinasa nampidirina ihany koa ny fepetra manokana izay mandrara ny famondrana ny fanaparitahana ny fanaovana antoka na fivarotana ny vola sy ny fananany rehetra voakasika ity didy ity raha tsy nazahoana alalana avy amin'ny fitsarana voafatra ao ihany koa fa tsy maintsy ampafantarina ao anatiny 120 andro ny fotoatin'ny didy araka ny takiny andiny ny fa 70 ao amin'ny FCC Act ity fanapahan-kevitry ny fitsarana maorisianina ity dia manamarika dingana lehibe eo amin'ny fitohizan'ny fanenjehana eroka arabola mifandraika amin'ny mambo Ravatomanga sy ny tambajotran'ny orinasa ifandraisany ary mampiseho ny finiavan'ireo manam-pahefana any antoerana anamafy amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny eloka arabola fa izy kosa ny fanadiadina sy fanadiadina lalina atao manoloana ny famonoana sy fandratrana ary erisetra natao tamin'ireo malagasy nandritra ireny etsy-bahoaka teto ireny hoy ny filohan'ny fanavaozana androany ho an'ny firenena mikamana moa dia miisa 20 ireo namoiny ainy tamin'iny etsy-bahoaka iny nitsidika ireo olona naratra sy nitondra takaitra vokatra izany erisetra natao tamin'ny mpitolona izany ny filohan'ny fanavaozana tamin'ity androany ity ny antsipriam-baovao eo amin'ny sarsindatsariny ny artanjony naneo fiaraha-mioro sy fangataham-pamelana noho ny tsy fandraisana andraikitra aingana ny alohan'ny fotoana ny poahan'ny olana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tsy maintsy isy ny fanadiadina atao mahakasika ny fandratrana sy famonoana ireny mpirehetandrazana noho ny etsy-bahoaka ireny raha ny fanazavany ny zavatra hitantsika tao moa zany dia abibina ny zavatra niseho ato amin'ireny ary arahaotoko eto ny tondranay miaramila isolonay tena ny miaramila ny zandary zay efa tonga saina tamin'ireny sy ny polisy zay tsy nahasana ndraindraikitra raha tsy efa taty amin'ny 1 Oktobra zahay dia fonanay eto zay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra misy taty dia tena hita fa habibina ny zavatra misy ny ainy amin'ny vahoaka tamin'ny fotoanareo matokisa nareo fa tsy maintsy ho hitanareo ny toyn'io tsy maintsy misy tompon'andraikitra tsy maintsy nisy tompon'andraikitra io zavatra io dia hanokatra fanadiadina zahay mikasika amin'izay isan'ny tondra takaitra vokatry ny etsika iny irandria miarso aina sarobidy voatery notapahina ny tongony rehefa avy nandalo fandidiana intelo miataona atreto mbola tsy misy antotanisa mazava ny amin'ireo ny ara-pahavoazana tamin'ireny tolona ireny zahay zany mbola tsy dia manana isa tena hoe marina tena isa exact fa 20 moa zao ny fantatra izao dia miezaka manantona azy zahay
mikasika an'ireny voina reny aza adinonareo fa misy miaramila ray koa ny voatifitra teo mitoby teo any tifirina dia tsy maintsy mbola hoezana ny anaovana ny fanady adino fa tsisy satria von'olona ny anaran'ireny von'olona fa tsy hoe zavatra accident fa von'olona dia hoezana io mbola ho hitanareo ihany toy moa zany. Ny komisera ambony misahana ny zon'olombelona eo anivo ny firenena mikambana mody anylaza fa 12 ireo namoiny ainy tamin'ny tolony ny volana septambra 2024 andrasana arak'izany ny toy ny fanadiadiana momba izany. Fa nakorontana tanteraka ny rafitra demokratika efa misy eto amin'ny firenena ny fankatoavana ny fangatahana famoahana didy amin'ny alalan'ny itsivolana na ordonnance izay nalefa nasolombavambahoaka iray any amin'ny gouvernemanta ka nome alalana feno ny filohampanjakana hitondra fanovana lalina amin'ny alalana lalana fey ireo androm-panjakana misy eto amin'ny firenena. Mbola sarotra ny andanina io lalana io satria mety hitarika krizy vaovao eto amin'ny firenena izany. Hoy ny fanazavana nomeny filohan'ny voamerana lalana momba izany eo anivony anteny meram-pirenena. Ny antsipriam-baovao tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritsindrantsariny mbola avatsara. Misy volavolan-dalàna avy amin'ny député iray izay mikendry ny anome alalana ny filoham-panjakana hitondra fanavaozana eo amin'ny rafitra sy ny lalàna mifehy ireo organe constitutionnel rehetra mifantoka indrindra amin'ny fanomezana alalana ny filohan'ny fiadidinan'ny fanavaozana amoaka didy amin'ny alalan'ny itsivolana izay fangatahana izany. Vantany voatafapetraka eo anivon'ny gouvernement io tolo-dalàna io dia manana 30 andro anaovana fanamariana sy fanadiadiana lalina ny gouvernement alohan'ny androsoana ilay tolo-dalàna amin'ny dingana manaraka. Na izany aza mbola tsy tafiditra ao anatin'ny 30 andro ity lahadinika hodiniana amin'ny ity fivoriana ara-potoana ny anteny mera ity. Dia izay zavatra izay zany raha ity tolo-dalàna nataoko hoe hoentina tia dia manome alalana zany solombavambahoaka ho an'ny filohan'ny republika hoe anavoata teraka ny lalàna rehetrarehetra mikasika an'ireo anao daholo ny harmonisation ny régime juridique applicable zany hoe ampiarina amin'ireo organe constitutionnel rehetrarehetra reo ary ataoko koa hoe hijery koa ny zany ny cohérence ny sy ny fonctionnement n'ireo organe rehetrarehetra reo ary andray ny mesure nécessaire amin'ny ohatran'ny hoe fanatsarana zay no anatin'ilay volavolan-dalàna zany ilay tolo-dalàna moa zany hoentin'ny solombavambahoaka izay ataoko hoe somary sarosarotra ihany manahirana ihany satria marina fa ny lalàna tokoa no manome alalana zany ny solombavambahoaka ao amin'ilay article 104 ny constitution io anome fahefana ny filohan'ny republika indray izay fanapa-kevitra zay. Nao mafisy ny fahilainany mijery akaiky ny fetrany lalam-pandrenana amin'ny fametrahana fahefana tahaka izao araka ny andinin'ny fa-400 dia voafaritra mazava ny toe-javatra ahafahana miditra amin'ny intsivolana. Zany ny fahefana ananany hoe ny filoha voafidim-bahoaka sy ny filoha zay napetraka araka ny lalam-pandrenana zany hoe zay interim zany. Ireo zany ny ataoko hoe mila jerevana tsara. Dia ny asarotana ihany koa zany eto dia hoe tsika zany ao anatina karazana transition tsika amin'izao fotoana zao dia normalement zany ny chef d'état tsika na hoe ny filohan'ny république ny fanavaozana zany dia tokony hitondra tsika any amin'ilay atao hoe sortie de crise any amin'ilay élection organisation d'élection présidentielle ny tena tokony ataony. Dia izay zavatra zay zany tena ataoko hoe andrasana ihany koa ny HCC satria ny HCC ny tena ataoko hoe tokony amoaka didy mazava makasika ny ina moa ty ny andraikitra rehetrarehetra tokony hosahany mba tsy hifanohitra koa amin'izay voalaza ny lalam-panorenana ka izay zany ny antony ohatrany hoe somary masadaikatra kely ihany amin'ity tolo-dalàna zay arosy ty tanjona ny ivoahan'ny Madagasikara amin'ny krizy izay misy amin'izao fotoana ny firosoana amin'ny fandaniana itolo-dalàna io anefa mety hiteraka korotana hafa indray raha ny fanamafisana no tsy pian'ny filohan'ny voamerany lalàna eo anivon'ny anteny meram-pirenena afa tokony hivoaka amin'ny fikaonandoham-pirenena avokoa ireo fanapa-kevitra lehibe tokony ho raisina ao anatin'izao fotoana ny tetezamita izao ary tokony handray anjara avokoa ireo hery-velona rehetra. Mila ataoko hoe misasure ihany koa zany tsika fa hoe ny rehetrarehetra zany dia
ho voainy ny entité rehetrarehetra zany ny hery velona rehetrarehetra zany de hoenona ao anatin'izay fa tsy sanatria zany hoe alefa le ordonnance de lasana ny société civile tsy vao no ny GNZ sy ireo ntolona rehetrarehetra zany fa lasa hoe entité vitsivitsy indray no ametraka an'izay réforme mahakasika ny organisation sy fonctionnement ny organe constitutionnel rehetrarehetra zay ka ho anay zany dia mbola tsy dinina moa le izy am'izao efa mbola miandro l'observation ny gouvernement zany dia manantena fotsiny zay fa hoe ny ankolafo-kely rehetrarehetra zany indrindrandrindra ny tena ataoko hoe ny lehibe indrindra anatin'izay de ny vahoaka de tokony hoe ho eno zany ny etaetany ary tokony hoe ho tafiditra foana zany izy ao anatin'ilay démarche fa tsy hoe avy aty ambony tonga de milatsaka indray ary izay ataoko hoe fa izay ihany no nanakanana zany ny fitantanana ny fitondrana teo aloha de mino ao angamba fa tsy hoe izay indray no averintsika ao am'izao fitantanana vaovao izao ka manao antsoavo amin'ny mba andiniana lalina sy ampitandremana ity volavolan-dalany ity moa ity solombavam-bahoaka ity satria sy akony lehibe amin'ny fitantanana sy no avy ny androm-panjakana demokratika eto amin'ny fireneny zany. Iverina vetivety eny anivon'ny anteny mera-pirenena sika mahakasika indrindra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 dia lany nasipantsina teo anivon'ny anteny mera-pirenena rehefa nodinina nandritra ny andro maromaro ny volavolana teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 naneo ny heviny avokoa ireo solombavam-bahoaka izay tonga niatrika ny fivoriana ary nambaran'izy ireo fa tsy anaiky be fahatany ny tolo-dalàna tahaka ny natao nandritra tamin'ny fitondrana teo aloha ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena natsisy karazafy sy mbola avatsara atrany no mitatitra ny antsipriany izay. Lanina sy panitsina sy nasipanovana teo anivon'ny anteny mera-pirenena ny volavola ny teti-bolam-panjakana taona 2024 tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanavaozantsika amin'izao fotoana ka izay no antony mampaharitra ny fandiniana ny volavolan'ny teti-bolam-panjakana raha toka noterena laniny zany teo aloha no voaboasana nandritra ny roa andro ny andalana maro ao anatin'ny volavolan-dalana io ahafahana mankatoy izany ary indrindra mba ahafahana mitondra ilay fanavaozana nandraindray ny maro. Firenena andao le vahoaka jerevana zay zany raha fihezina le izy hoe fa maninona ny lavabe fa maninona no tena voajerina reo amin'ny Tsipriana fa teo aloha nge ianao tsisy miteny fa de fa zay zao no mitondry zay no mitondra de anja zay tiany anaovana azy lasa zavatra ohatran'izany de zany ambipo zany ifa samy resy lahatra hoe tsy mitondra n'le firenena nakany amin'ny fandrosoana fa namotika le firenena de zay no mampatonga an'io somary lavana hatramin'ny alina ary teto efa adevitra mitoy androany raha mbola tsy vita androany amaray koa mbola misy tena empolo andro ny député tena io anisany anankiray am'izao fivoriana faharoa eto anivon'ny anteny mera-pirenena zany ny resaka fandiniana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ka raha arany sinitsy io tsy mahimaitra zany fa taloha nge ny fahatongavany boky efa tara ny boky be firinjato pejy io ny fandiniana anazy mbola ndray andro mifanitsiny ny resaka anazy ao anatin'izy vetivety fa marina misy ny travaux de commission mandinika am'izay atao hoe membre en commission sy vao ny député rehetrarehetra koa de lasa tonga any am'izany rehetra zany io ny adidiny sy andraitrany amin'ny circonscription misy azy fa rehefa nandeha ny ordre du jour hoe andinika an'izay omaly sy androany ka raha mbola tsy vita zay de raikitra ny tsangatanana dao tohizina aloha satria ny ason'ny firenena nyjerevantsika fa io tsy raha tsy zao tiondrana zao tsika manapatihevitra amina volonté politique aloha hoe tena vonona ve fa mbola anao famindra anao fanao teo ohatrany teo aloha teo ihany ny mpitondra am'izao de zany teny aminareo fa tsisy dika ny tolomam-bahoaka nanomboka omaly nanao sesilany ny fantanina napetraka ireo solombavam-bahoaka tamin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola isan'ireo noresahny solombavam-bahoaka Fidèle Lazara-Pierre ny mahakasika ny ristourna omeny olona Sambatovy ny faritra loatra mangoro sy ny faritra Tsinanana angataka fanazavana mahitsy sy mazava zahay amin'ny maileve amin'ny vola redevance sy ristourna avy amin'ny Ambatovy satria ny SGT teo aloha ministre du transport Valérie Ramonjavelo no nanao le taratasy nandeha nakany secrétaire général ny ministère ny finance izy de mijanona ao amin'ny TG vola tsisy natao dispatsina nakely ary amintsika amin'ny teny zao 98 milliards ariary ny total ny vola nanomboka tamin'ny 2020 hatramin'ny androany raha ilainareo mekonareo copie an'ilay vola rehetra versena Ambatovy ny dispatsina napetraky ny ministère ny Arenakibontany noho izany sakana ho amin'ny fampandrosoana le commune tsirairay aminay zay misitraka an'izany ao anatin'ny faritra loatra mangoro sy faritra Tsinanana ny tsy fitsinjarana an'ireo vola rehetra efa alohana Ambatovy
dia mangataka fanafanganana le fampiasana anazy sy famoana anazy ny fanaovana le mail lehibe zay raha ohatra ka mbola tsy nataonareo zay satria tsisy antony ampatoritsika vola atsika rehefa tsy mana fanontaniana ao anareo ministère fitantanam-bola gasy mararombola arory avy manana mahemy zay ao Maurice misy 652 millions d'euros ho averitsika io sady reposotra ny tanana vony. Isan'ny noresan'ireo solombavambahoaka ihany koa ny mahakasika ireo hetra maro samihafa alaina amin'ny sehatra maro. Fandaniana lalàna amin'ny fiantetsim-polam-panjakana eny amin'ny 20 ny solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Tena mafana ny adi-hevitra ary tena hita hoe sarotina ny solombavambahoaka amin'ny zavatra volam-bahoaka mba tena hiverina amin'ny vahoaka mba ny fotony. Raha ny zavatra hita amin'izao dia hoe be dia be ireo sorabola izay hita voasoratra sy ataontsika hoe latsaka noho ny tamin'ny taona 2024. Raha ny tantara kely ny jerevana alohan'ny tena hidirako amin'izay dia hoe iza nanao an'lela io LFI io dia niarantsika mahita fa nihetsi-bahoaka dia nytany amin'ny 2024 septambra tany amin'ny volana oktobra vao nipetraka amin'ny gouvernemanta. Dikan'izany dia hoe ireo mbola mbola teo aloha tamin'izany fitondrana teo aloha zany mety mbola namolavolana zany nefa ny vanim-potoana amin'izao dia ao anatin'ny fanavozana tokony hijery akaiky mitodika amin'izay zany raha ny volavolan-dalàna amin'ny fiantetsim-polam-panjakana mba tena ahaseho tombony amin'izay ny vahoaka. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hoe raha mijery an'io lalàna amin'ny fiantetsim-polam-panjakana izay mbola eo ao anatiny tanteraka amin'izao fotoana izao dia hoe be dia be ny zavatra mila jerevana ao mo makasika ny resaka mahazo franchise ao anivon'ny douane ohatra makasika an'izany vary lafarinina ny izy teo miprovandy izay tsy andohavana ataotaoketra eo zany miditra eto Madagasikara io no mametraka fanontaniana be dia be sa ohatra ny tracteur zany zao zany koa anisany matériel agricole ireny. Ataorian'ny fametrahana fanontaniana ny sesesy nataon'ireo solombavambahoaka dia niroso tamin'ny tsangatanana amin'ny fantsiana ireo pitsopitsony amin'ny volavolan'ny tetibolam-panjakana ireo solombavambahoaka taorian'izay ny fandaniana ny tetibolam-panjakana. Fa iankina ny andavanandrom-piainan'ny tanora amin'izao fotoana ny fampiasana ny internet lafo kanefa ratsy kalitao ny tolotra omen'ireo orinasa antserasera misehatra amin'izany. Tokony alana sy ajanona ny fanaovana monopole io sehatra io hoy ny fanehoan-kevitra. Rehefa malalaka ny tsena dia idina tsikelikely ny saran'ny tolotra raha ny fanehoan-kevitra. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Manodidina ny 2 arivo sy 1 alina ariary isan'andro ny saran'ny connexion lanin'ny tanora iray fandaniana manokana ary ampidirina anaty fandaniana isan'andro ny saran'ny connexion raha ny fanadiadiana. Miankina betsaka amin'ny connexion nefa ny asa fikarohana amin'ny fianarana amin'izao fotoan'izao akoatra ny jiro sy rano izay mampikaikaiky ny malagasy dia fijaliana vaovao an'ny malagasy ny sarany sy ny tolotra rosin'ireo orinasa mpifandraisana telo misy eto Madagasikara. Mandany amin'ny 6 arivo eo isan'andro amin'ny etoandro sans compter la nuit zany alohan'le atoriny mbola misy 3 arivo hafa 6 arivo amin'ny etoandro plus 3 arivo 2 arivo sy 1 alina eo zany laniko isan'andro amin'ny resaka connexion. Dia tena mampalahelo aloha le tena tsy vitako aloha le satria ny karamanao kely tena midredre tena mampaotrany inary ny anaovako an'ity satria karama miala amin'ny karama ofatrano ny volanjero tapaka foana ny rano tapaka foana tsy maintsy aloha ny connexion zany hoe tsisy fiainanao ntsony zany fa to dia lany amin'izay zavatra ianao zany marary mitady an'le vola nefa le zavatra tsy manjary. Connexion zany efa sady lafo mbola ratsy misy fotoana io réseau hoe to dia tsy hita to dia tsisy réseau tsotrotro zao to dia aucun service tsotro zao fotsiny dia misy zavatra jerenao nefa ny ilainao une fois nefa ny réseau vao miala dia ny zavatra jerenao indrindra miverina to dia miverina hatramin'ny mihitsy dia tsy azonao ntsony le zavatra ilainao iny. Anisan'ny olana nampitsoaka ny fitondrana teo aloha ny fiakaran'ny vidin'ny connexion ny mpitondra taloha izay nanomevana ireo orinasa vitsy anisa amin'ny sehatra ny fifandraisana niteraka monopole sy ampimamby zany ka nampidangana ny sandan'ny tolotra connexion eto Madagasikara. Noho izany tokony nosokafana ny tsena omena sehatra mitovy ireo orinasa rehetra ary avaozina ny rafitra mba hampisy tolotra mifaninana sy hampitombo ny safidin'ny mpanjifa. Mila mijoro ny fanjakana amin'ny fametrahana fitsipika mazava fa indrindra ny fanaraha-maso an'io sehatra io. Tolotra izay ataoko hoe ratsy miteny hoe défier concurrence toute concurrence fa afaka mety mba manolotra ny
ny zavatra zay ho atolony a ahafahana hoe isyny fananana mety mba hampidina ny vidin'zany connexion zany de zay tena itodiana manokana amin'ny tompona ndraiky mpanjakany satsokajina ministra zay tandrify an'izay hoe aleo isy ny fananana araka le teneny sasany teo a de hoe misy mihitsy zay le monopole sy ampimamba ataony zany ary nomeny ny fitondrana teo lovahany zany vahiny ny akamarona zavatra ka mitodika am'izay tompona ndraiky la tandrify ho iaho teo ministra indrindrandrindra ampiatra amela malalaka le atao hoe fifaninanana fa manara-maso fotsiny ianareo manara-maso ianareo nzay hoe fifaninanana eo misy eo mitseny zay a ary mapiditra rehefa mahafeniny fepetra ireo orinasa ary amerina reo orinasa fa misy orinasa hoe ao zany teo tsy anakiray fa misy eo a izay vonona mbola isehatra eo am'zany a inona fiteny azy resaka eny isehatra am'zay le tontolo ny resahantsika teo a ka afahany manotolotra amin'ny vidiny mirary fa misy koa mantsy le ataon'ny sasany hoe zavatra tsapa koa ataon'ireo orinasa ankehitriny misehatra anatin'zany